mbola faly mirabanao indray androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny tiboky finina foy ity dia misy teny ao amin'ny Isaia 43 ny andiny voalohany ny tapambe ihany tiako ampahirezana anao indray androany. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe Ahy Ianao. Hitanao amin'ny fotoana ianao manana zavatra dia tianao foana ny karakaran'ny zavatra anananao. Raha manana telefônina ianao zao dia isaky mihetsika ianao mamafamafa kely foana, fidananao osa le izy, karakarainao kely foana. Amin'ny fotoana ohatra hoe mitombo fiara tsika dia sasana foana le izy en permanence. Enoana kely misy zavatra tsy mety kely, misy mikorotana kely dia lasa ianao manantona spécialiste hikarakara an'le izy, anamboatra an'le izy. Mety hoe mba manana moyen kely indraindray dia mandeha mividy ranomanitra kely mba ho manimanitra izy, mandeha makany amina mpivarotra pièce accessoire-na tomobile mba hividy osa kely, mba hividividy couvre volant maninona mba hikarakara an'le izy mba tsy ho simba vetivety izy. Za na ianao olombelona mahay mikarakara ny zavatra ananantsika sy ianao eto, Andriamanitra no milaza fa azy ianao. Inona no tian'izany ambara? Amin'ny fotoana Andriamanitra no miteny aminao hoe azy ianao dia izy zany no hisahirana mikasika aminao. Izy ny hamelona anao, izy ny hamatsy anao, izy ny hiaro anao, izy ny sasatra ho anao. Amin'ny fotoana ianao manaiky ho anazy marina dia matokisa ianao fa izy ny hisahirana ho an'ny momba anao rehetra. Izy ny hiantoka anao amin'izay rehetrarehetra ilainao an'izany. Hitanao, izy ny efa niteny hoe ianao azy sarobidy sy malala eo masony ianao. Mihoatra lavitra no fikarakarantsika sy ianao ny zavatra ananantsika sy ianao mikarakaran'Andriamanitra anao. Condition dia izao, mila ianao manaiky ho an'Andriamanitra ihany koa. Amin'ny fotoana ianao manaiky ho an'Andriamanitra, ça veut dire se libérer tanteraka ianao ho an'Andriamanitra, mamela an'Andriamanitra hiasa zato isan-jato, ampiasa zato isan-jato anao ianao. Hitanao ny zavatra ananako ohatra, telefonina ohatra dia tsy maintsy manaiky izay tiako atao. Amin'ny fotoana te hiantso dia mila miantso izy. Amin'ny fotoana tiako apetraka ery izy dia apetraka ery izy, tsy afaka manday izy satria tsy miteny. Izay koa ny toe-po tian'Andriamanitra amiko sy aminao satria fananantsika anaiky izay rehetra tian'Andriamanitra atao. Izay aniran'Andriamanitra mety tsy afinaritra antsika sy ianao fa tadidio fanan'Andriamanitra tsika. Amin'ny fotoantsika manaiky fanazy marina ary manaiky amela azy asa manlalaka amin'ny fiainantsika sy ianao dia izao tadidio. Izy nefa niteny hoe mandrapahafotsy volonao dia zany hisahirana hozy izy. Wow! Tena zavatra tsy hainy izy atao zany. Tsy hain'ny dadantsika sy ny nenitsika atao zany, tsy hain'ny namantsika, tsy hain'ny vaditsika, tsy hain'ny président de la république atao zany satria mihoatra ny limitiny zany. Fa Andriamanitra ny afaka migarantir anasy ianao fa afaka hisahirana ny amintsika sy ianao satria manino azy ianao. Azy dia andao ary androany anaiky tanteraka hoe hipetraka eo ambany tana maherin'Andriamanitra, hiantehatra tanteraka amin'ny fitondrany ary manaiky hanokatra ny fontsika sy ny mombantsika rehetrarehetra hoe Andriamanitra ity anao ampiasao amin'izay hitiavanao anazy Andriamanitra satria tsy mahavita amin'ny fiainako fa mila anao. Dia raiso an-tanana momba Andriamanitra satria ianao no Andriamanitra milaza fa anao. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra dia apetraka eo ambany tanan'Andriamanitra ianao androany satria Andriamanitra malaza amin'ny heriny nefa nilaza fa azy ianao. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen.